Gavalina trano tompo lasy tompoko vavy no tsy diana nytokatranontsika rehetra ny tokatrano manaraka ny famparambavao amin'ny ity ala ity manasanao naraka izany hatramin'ny fara miarabanao inkely izay romanina miarabany ro miaromanana miarabasikagnaby amin'ny serivasia mpagnaraka efampalalam-baovao omenantsika vetrany ary ny tapany voalohany milohateny mbaovao olona 20 no voasambotra mandritra ny tranga niseho ateto andrenivohitra 20 septambra hatramin'ny 2 oktobra raha ny tatry ny tony mpampanolonana eo anivony fitsarana ambaratonga voalohany eto Antananarivo androany. Misy ireo voasambotra sy naratra androany nandritra ny fitokonana vaobe ny ainga tetsy atambarinandrina napetraka ireo mpitandro filaminana tamin'ny alàna ny bomba mandatra zanomaso asika grenade assautissante mantsy ireo mpanao fihetsiketsiana raha vao teo mamasina ny atoandro teo. ireto indray ny tapany faharoa anatin'ireo lohateny nanainga androany avy any Toamasina ireo andiany voalohany amin'ny fitaovam-pamokarana herinaratra manana tanjaka 500 megawatt tafiditra ao anatin'ny vahaolana napetraky ny fanjakana amana ny olon-delestage eto Antananarivo ny fitaovam-pamokarana 500 megawatt ity. Tapaka tanteraka ny fifamoivoizana teny Anosizato ny maraina teo nanomboka tamin'ny 1 sasany maraina tamin'ny 7 sasany maraina vao nanomboka nahitana fiara iray afaka nitsika. Ny antsimbirem-baovao avy hatrany olona 20 no voasambotra nandritra ny tranga niseho teto andrenivohitra ny 20 septambra hatramin'ny 2 oktobra raha nitatry ny tony mpampanolalana eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany eto Antananarivo androany. Mpianatra nanao fihetsiketsiana ny efatra tamin'ireo voasambotra ireo ary rehefa nahazo fahafahana vonjomaika avokoa atao reny ny fampisehoana ny karatra mahampianatra hoy ny tatry ny tony mpampanolalana nisy 5 voamarina fa nandroba kosa nahitra-ponja vonjomaika no mafisiny tony mpanolalana fa tsy misy mpianatra ireo olona nahiditra aponja vonjomaika ireo hatratra-mbodiomby teo ampandrobana tany anatina trambarotra sy ny lanja ireo entana nangalariny izy ireo ary ny aiky ny eloko avitany araka ny fanambarany tony mpanolalana hatrany antra Larso mekarana vitsona no mitatra ny andindiny izay. Niakatra fampanoavana omaly avokoa ireo olona voasambotra hatramin'ny siny ny tranga sy fihetsiketsiana teto andrenivohitra sy ny kaomina manodidina. Mitontaly 20 ireo voasambotra nanomboka ny 15 septambra hatramin'ny 2 oktobra ary tany amin'ny toerana maro samihafa no nisamborana azy ireo araka ny tatry ny tony mpampanolalana eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany eto Antananarivo. Mpianatra ny efatra tamin'ireo nosamborona ary efa nahazo fahafahana vonjomaika. Nomena fahafahana vonjomaika na liberté provisoire voalohany indrindra ireo mpianatra izay miisa efatra izay nitondra ny karatra mahampianatra ny anjerimanontolo azy ireo. Nomena fahafahana vonjomaika ihany koa nandritra izany fanadihadiana izany ny olona miisa anankitelo izay mpiasa avy niasa ka andeha hody nisy taratasy fanamarinana avy amin'ny mpampiasa azy ireo. No mafisiny tony mpampanolalana fa tsy misy mpianatra ireo nahidra-ponja vonjomaika miisa 5 ireo. Tsara ny manamarika sy manamafia eto fa tsy mpianatra ireo olona 5 izay nampidirina ponja vonjomaika ireo. Ireo olona ireo zany dia olona tratra tao anatin'ny magazay sy ny tranombarotra izay norobaina. Tratra tao izy ireo niaraka tamin'ny entana izay norobaina misy amin'izy ireo no mitondra visy baramena. Rehefa natao fanadihadiana moa izy ireo dia nanaiky fa tratra tao anatin'ny tranombarotra amin'ny mahafampanaovana anay dia mampiatra ny lalàna satria tsy azo ekena ny asa fandrobana. Nahazo fahafahana saingy mbola eo ambany fanaraha-maso ny fitsarana kosa ireo olona 710 ambiny voasambotra. Fa mbola misy ny baiko fampidirana voafonja antery eny amin'ireo toeram-pamonjana toy ny Tsiafa sy Avaradrano saingy tsy nandray izany eo anivon'ny fandrarana fonja. Tompon'andraikitra voalohany ny fampanoavana sy ny ministra teo aloha mbola manome baiko raha misy ny fifandonana eo amin'ny
mpandrarany fonja sy ny mpanao déferment izay mety hiteraka fahavakin'ny fonja hoy ny sindika. Tsara mifantatra antsika fa ny mpandrarany fonja dia mitazona basy ihany koa ary manana arma eny hoe toeram-pamonjana manerana ny nosy ireny. Toraka izay ihany koa ireo mpanao déferment izay manao forcing mitondra olo eny ivon'ny toeram-pamonjana ireny. Ka manay izahay satria efa be dia be nitaritra voaraina birao syndicat hoe misy izay fanaovana forcing fanaterana olo eny amin'ny toeram-pamonjana. Ka raha ohatra sanatria misy ny fifandonana na fifamonona eny ara mety avaky ny fonja mihitsy izay zavatra zay dia tsy tompona antoka izay mpandrarany fonja fa tompona antoka ary tompona andraikitra feno amin'izany zavatra zany ny fampanoavana sy ilay ministra Brozea mbola fikitra manome baiko izay hita fa anakorotana eto amin'ny firenena ilay baiko mena. Vaovao eny anivo ny fandrarany fonja hatrany tsy misy atahorana ny fandriam-pahalemany fonja manerana ny Madagasikara na eo azy ny fitakiana sindikaly tanteran'ny mpandrarany fonja araka ny tatry ny tale jeneraly ny fandrarany fonja androany. Fa efa nilaza ny tsy amela ny fonja tsy isy fiarovana ny mpandrarany fonja na dia manao fitakiana sindikaly aza ho hatrany tale jeneraly ny fandrarany fonja miara mitady vahaolana manoloana ny fitakiana sindikaly ihany koa ny fitanana ny fandrarany fonja saingy misy fitakiana mihoatra ny fahefahan'izy ireo ka ilana dinika ambony latabatra ianitra na laharso megarana avizona hatrany no mitatra antsika ny andindiny izay. Tafiditra anatin'ireo hetsika fitakiana ataon'ny mpandrarany fonja ny tsy andraisan'izy ireo voafonja intsony sy ny tsy anateran'izy ireo voafonja eny amin'ny fitsarana. Laza kosa ny tale jeneraly ny fandrarana ny fonja androany fa tsy misy atahorana ny fiambenana sy ny fandriam-pahaleman'ny fonja manerana ny Madagasikara amin'izao fotoana izao na eo aza ny fitakiana sindikaly ny mpandrarany fonja. Ny tenako moa dia manome toky angamba satria ny fandriam-pahaleman'ny fonja dia tsisy atahorana hatreto manerana ny Madagasikara. Tsy nireny zavatra miela amin'ny Facebook reny zavatra misy fa ny revendication syndicale kosa dia hitantsika fa misy amin'ny maha revendication syndicale anazy zay ny syndicat moa afaka maneho hevitra amin'ny maha syndicat anazy afaka mitaky izay hitany marary eo anivon'ny fandrarana ny fonja. Ny ataon'ny syndicat zany manao ny syndicat fa ny amin'ny administration zahay dia miezaka mamaha olana ety eny anivon'ny ministera. Misy moa hitantsika manao fanambarana ny syndicat eny anivon'ny Facebook manao déclaration zareo fa mitaky zay zavatra takiany zareo reo fa ny amarana androny tenindreo angamba hitantsika hoe tsy ampibanaka ny fonja ary tandro toy ny anak'Andriamaso ny fandriam-pahalemany fonja manerana ny Madagasikara. Afaka maneho hevitra sy maneho ny fitakiany ny mpandrarany fonja hoy izy. Misy amin'ireo fitakiana kosa nefa no tsy ananany ny fandrarana ny fonja fahefana ny famaliana azy fa mila dinika andadabatra boribory amin'ny tompona andraikitra mahefy. Afarentsika tao anaty lohatenim-baovao teo ihany koa fa nisy ireo voasambotra sy naratra androany nandritra ny fitokonana faobe ny ainga tetsy tambarina andrina. Naparitaka ireo mpitandro ny filaminana tamin'ny alalan'ny bomba mandatsa-dranomasy sy ny grenade assourdissante mantsy ireo mpanao hetsika raha vao teo Mahamasina ny atoandro teo vao niainga hiazo any Ambohijatovo ireo mpanao hetsika dia nirefitra ny bomba nanapariana azy ireo izay tonga hatreny Anosibe izany fanaparitahana mpanao hetsika izany. Nisy ny diabe nataon'ireo mpanao hetsika teny amin'ny manodidina ny Anosy ny alohan'ny fikasana hiazo any Ambohijatovo. Nisy ny fametrahana sakana samihafa nataon'ireo mpanao hetsika teny Mahamasina Anosy hatreny Anosibe mbola anohy ny fitakiana izy ireo raha ny nambarany androany. Amitsinandriambololona omekarana fitsona. Ny fampitoana teto Tambalandriny ry sindika samihafa mpanakanto ary ireo avy amin'ny GNZ ny maraina teo taorian'ny toromarika samihafa niainga teto Tambalandriny ry sindika ary nandalo teny amin'ny ministera teny Anosy nanomboka nametraka sakan'ireo mpanao hetsika teto Mahamasina.
Atsasakadiny tao aorian'ny alana ireo sindikata eto an-tany Banandriana no nivoaka ihany koa ireo tanora avy amin'ny GNZ sy ireo mpianatra. Nilanja sora-baventy izy ireo ary nanatanteraka jiabe ny azo ananosy ihany koa. Taorian'izay nikasany hamonjy any Ambohijatovo ireo mpanao fihetsiketsehana. Efa niatrana teo amin'ny rond-point Ambohidahy anefa ireo mpitandro ny filaminana. Raha mbola tsy tonga teny amin'ny rond-point Ambohidahy ireo mpanao hetsika dia naparitaka ny tandro ny filaminana tamin'ny alalan'ny bomba mandatsa-dranomaso. Nisy ihany koa ny fisamborana nataony mpitandro ny filaminana dia tia Mahamasina. Ny toetrany ny fitokonana nataon'izy ireo sy niala teny amin'ny manodidina Nanosy sy Mahamasina ary atany Banandriana ireo mpanao hetsika. Ny toetrany ny fanapohana bomba mandatsa-dranomaso sy grenade assaut-disante nataony mpitandro ny filaminana anaparitany ireo mpanao hetsika. Tonga hatreny amin'ny rond-point ny sena Anosy izany. Nitoetrany ny fanaparitany ireo mpanao hetsika hatreny Anosy be, nisy hatrany ny fampiasana bomba mandatsa-dranomaso nataon'ireo mpitandro ny filaminana sy fanesoran'ireo sakana samihafa teny amin'ny arabe. Nisy ireo naratra nandritra ny hetsika androany ity. Mbola niotaitra amin'ny tolakandro teo ny fametrahana saka nataon'ireo mpitandro ny filaminana tsy tangoronan'ireo mpanao hetsika teny Anosy sy Mahamasina. Ady tokoa ny tanindrazana ny fanarenana ny firenena sy ny famitana ny fotoam-piasako hoy ny filohan'ny Rajoelina manoloana ny fitakian'ny ny mpanao fihetsiketsehan'ny GNZ mitaky ny Alany raha namaly ny fanontanian'ny mpanao gazety iraisam-pirenena avy eo anivon'ny TV5 Monde sy France 24. Novalin'ny filoha tamin'ireo mpanao gazety iraisam-pirenena avokoa ireo lohahevitra maviava eto amin'ny firenena manoloana ny zava-misy amin'izao. Nambarany filoha tamin'izany fa tsy nisy ny mpianatra sy mpanao fihetsiketsehana ireo notifiry ny mpitandro ny filaminana fampandroba avokoa izy ireo. Fepetra noraisina izany tao anatin'ny famerenana aingana ny filaminana lomafisiny tamin'ny mpanao gazety iraisam-pirenena ihany koa fa metra-pialana izy rehefa tsy voavatanteraka ny delestazy eto Antananarivo ato anatin'ny heritaona. Fitiavanao diny Ivarasata mitatry ny andinindiny izay. Anisan'ny tonga nandrakotra ny zava-nisy nandritry ny dinika sy ny vakan-kevitra teny Avoloha ireo mpanao gazety iraisam-pirenena RFI, TV5 Monde sy ny France 24 omaly. Taorian'ny dinika nizazaka manokana tamin'ireo mpanao gazety iraisam-pirenena ny filoha Andry Rajoelina ary namaly ireo fanontanian'ireo mpanao gazety mikasika ireo raharaha tena mafana eto amin'ny tany sy ny firenena. Napetraky ny filoha tany am-boalohany tamin'ny fampiresahana tamin'ireo mpanao gazety vahiny fa niverina eto Madagasikara
ary mijoro eto amin'ny firenena ny filoha mba hanalina ny firenena izay ny nanankorotana sy nampandoaliana. Nous, on ne veut pas en fait une image de chaos du pays. Nous sommes là pour redresser le pays. Le maintien de l'ordre public, ça veut dire que premièrement, vous avez pu constater que les forces de l'ordre étaient juste munies de bâtons. Ils n'avaient même pas d'armes, mais justement pour maintenir l'ordre public. Mais vous savez ce qui s'est passé, donc ça s'est soldé justement à la destruction et au chaos du pays. À partir de cela, il est de notre devoir de rétablir l'ordre public et surtout de mettre tous les voies et moyens pour que la vie de la population revienne à la normale. Nanomboka tamin'ny fitakiana mikasika ny olan'ny delestazy lavareny sy ny tsy fampiny famatsiana rano nietsika ireo tanora Gen-Z. Nivadika ao fitakiana politika nietsika avy eo ary isan'ny takian'ireo tanora mafy ny ialany ny filoha Andry Rajoelina. Tafiditra ao anatin'ny lalaon'ny demokrasia ny fitakiana sy ny fanehoan-kevitra samihafa, mijery ny tombon-tsoam-bahoaka sy ireo maro anisan'ny fidy azy sy nanankina ny fahatokisana taminy amin'ny fampandrosoana ny firenena nefa ny filoha ka raisiny ho adidy ho an'ny tanindrazana ny fanohizana hatramin'ny farany feptom-piasany. En fait, la démocratie, c'est qu'il y a une grande partie de la population qui a voté un président de la République. Et justement, moi je suis là, le peuple m'a mandaté de gérer le pays pendant 5 ans. Donc je suis là pour justement pour rattraper le retard de développement de Madagascar. Il faut savoir que le problème que nous vivons aujourd'hui, c'est l'accumulation des non-actions des dirigeants qui se sont succédés. Moi je suis là, justement on a mis en œuvre pas mal de projets et nous sommes là pour accélérer le développement de Madagascar. J'ai entendu, j'ai écouté les cris, les souffrances, mais aussi les doléances et les revendications de l'ensemble de la population, pas seulement de la ZNZ, mais de la population en général. Et c'est pour cette raison qu'il est de mon devoir de redresser le pays et surtout de terminer mon mandat. Tamin'ireo haino aman-jery raisam-pirenena mpavonina ialan-tsitrapo rehefa tsy vaovatanteraka ny delestazy efa manana politika ny angovo sy asa mandeha madipaika ny filoha anatrantrana izany fanamizany. Je m'engage que nous allons tout mettre en œuvre pour accélérer la transition énergétique à Madagascar, à mettre en œuvre l'ensemble des projets. Et si d'ici 1 an, s'il y a encore de délestage à Madagascar, je démissionne. Donc je le confirme que d'ici 1 an, il n'y aura plus de délestage, plus particulièrement à Antananarive, mais également d'ici la fin de mon mandat, il n'y aura plus de délestage dans tout Madagascar. Fanteraka resitabe sy isan'ny anenjehana mafy ny fitondrana amin'izao ny trangana herisetra sy fitifirana amin'ireo mpanao fihetsiketsehana. Nambaran'ny filoha tamin'izany fa tsy nisy mpianatra sy mpanao fihetsiketsehana ireo notifily ny mpitandro ny filaminana fa mpandroba avokoa izy ireo. Pepetra ny resina izany tao anatin'ny famerenana aingana ny filaminana. Les forces de l'ordre, ils sont là pour rétablir l'ordre public. Malheureusement, il y avait eu des décès. Nous sommes tout à fait d'accord. Et je compatis vraiment la souffrance et la douleur de des familles qui ont perdu justement un des leurs. Mais je tiens à vous dire que ces décès, ce ne sont pas des manifestants, ce ne sont pas des étudiants, ce sont des casseurs. Ce sont ceux qui ont pillé justement les entreprises, les industries, les usines, les boutiques. Ce sont eux qui ont été abattus, malheureusement en grande par les forces de l'ordre, mais également aussi par des privés. Mizotra isika tao anatin'ny fampahalalam-baovao nanainga androany avy any Toamasina ireo andiany voalohany amin'ny fitaovam-pamokarana herinaratra manana tanjaka 500 megawatt tafiditra anatin'ny vahaolana apetraky ny fanjakana hamahana ny olana delestage eto Antananarivo. Ny fitaovam-pamokarana 500 megawatt ity amantsy mivantana ny tambazotra iraisany Antananarivo ity 500 megawatt ity rehefa tafapetraka eo. Fitiavana Doni Ivrasata. Mandevy kelikely ny fitaterana ireo fitaovana ametrahana ny tompoko famokarana herinaratra manana tanjaka 500 megawatt atao eny Ambohimanambola. Nanainga androany fiavao Toamasina ireo fiarabe mitatitra ny ampahany voalohany amin'ny fampitaovana. Fiara lehibe ahitana camion, semi-remorque sy porte-char misy savano no mitatitra ireo entana ireo. Ahitana enta-mavesatra 720 colis ity andiany voalohany ity. Milanja hatrany amin'ny 70 taona kosa ny entana.
Naratsinainy teo no efa nampahafantatra ny teo anivon'ny Ministeran'ny Asa Vaventy fa hisy ny fandaminana amin'ny lalam-pirenena faharoa amin'ny toerana Antananarivo sy Toamasina no ny fandalovan'ireo fiarabe ireo. Anisan'ny iaran'izany fandaminana izany amin'ny ora andalovan'ireo fiarabe ny ampahan-dalana Toamasina, Brickaville, Moramanga sy Miditra Antananarivo. Ikatony eto Antananarivo tsy ela araka izany ireo fitaovana ireo izay dingana amahana ny olona ny famatsiana herinaratra eto Antananarivo. Efa tany amin'ny taona 2020 nefa napetraky ny filohan'ny Rajoelina ity tetikasa ity ary nanomezan'ny toromarika ny minisitra tompon'andraikitra ny hamitana ny asa hatramin'ny faran'ny taona 2020. Antony namerimberenan'ny filoha tamin'ireo fandraisam-pitenenany fa nisy fitavozavozana ny fanatanterahana tompon'andraikitra ny toromarika nomeny niafara tamin'ny fipoahana ara-tsosialy izao ny fahataran'ny asa. Ka nisan'ny fanapa-kevitra voalohany noraisin'ny filohan'ny Rajoelina raha vao nanomboka izao savorivory izao ny nanaisitra tamin'ny toerany ny ministry ny Angovo sy ny Akoranafo Jean-Baptiste Olivier ny volana septambra lasa teo. Tafiditra ao anaty ny vahaolana apetraky ny fanjakana amahana ny olan'ny délestage eto Antananarivo ny fitaovam-pamokarana 500 megawatt ity amatsy mivantana ny tambazotra iraisana Antananarivo ny 500 megawatt rehefa tafapetraka. Ny ampahany 570 megawatt ity nananga androany ity ankoatra ity tetikasa 500 megawatt ity efa mandeha ihany koa ny tetikasa fametrahana toby famokarana herinaratra mandeha amin'ny herin'ny masoandro amin'ny faritra maro eto Antananarivo. Vao notsidihan'ny filohan'ny Rajoelina ny talata lasa teo ny toby famokarana eny Ampangabe manana tanjaka 2.5 megawatt izay efa vita tanteraka sy manomboka mamatsy ny tambazotra iraisana Antananarivo ny 500 isanjato ny toby famokarana. Doary hoaraintsika ny resabe. Ny pejy 24 ty resety mampafantatra miato ny fampianarana ao amin'ny lycée Jules Ferry. Nanao fanambarana ireo mpanabe sy mpandrarainy amin'ny lycée Jules Ferry izay milaza fa miditra amin'ny servisy zero ny sekoly. Nanambara ireo fitakiany rehetra ihany koa izy ireo, anisan'izany ny fanomezana asa na ireo mpanabe. Ny pejy info culture madame mampafantatra vaovao mafana. Général Ravalomanana Richard laza fa hisambotra ireo izay manan-korotana ireo mpivarotra amoron-dalana eo akaikin'ny Sénat. Fa tapaka tanteraka ny fifamoivoizana teny Anosizato ny maraina teo ranomboka tamin'ny enora sasany maraina tamin'ny 7 ora sasany maraina vao nanomboka nahitana fiara iray afaka nihetsika polisy maromaro niaraka tamin'ny ben'ny tanàna Anosizato andrefana no namany fitohanana vao nisokatra tsikelikely izany tonga atreny akadimbahoaka ny filaharany fiara vokatra ny fitohanana teo amin'ny Anosizato androany maraina. Zaka Andriamahery mitarantsika ny andindiny izay. Ohatra izao hitantsika amin'ny sary izao ny fitohanan'ny fiara teto Anosizato lalam-pirenena voalohany nanomboka tamin'ny 9 ora sy sasany maraina hatramin'ny izao 7 ora sy sasany maraina nandalovanay teny antoerana izao. Nambaran'ireo olona ny ena mivantana ny fitohanana fa nanomboka tamin'ny 9 ora maraina no tsy nihetsika intsony ny fifamoivoizana. Samy nikoropaka ny rehetra na ny fiarakodia na ny moto na ny bisikileta ka tsy nifandefitra. Tsentsina tanteraka teto ny lalana. Yana eo anisy efa hatramin'ny maraina mihitsy io sady asa zao nefa ohatr'izao io. Fa zao io zao vao mahay mitaovadely izy satria tsisy mifandefitra na ny andalina ny akilany. Ina mahatonga azy? Ina mahatonga azy? Ohatr'izao le ankizy rehefa tsisy ray aman-dreny ohatr'izay ngamba amin'ny azoko amehezana anazy satria tsisy mifandefitra le izy. Ny avarity hivoaka hitanao amin'izao ny zava-misy eto vahana ny avarity. Ohatr'izay koa mibombe makaty amin'ny fila ray le moto dia vao mahay to dia ao mitombe ao izy. Tsisy polisy, tsisy gendarme ka? Tsisy polisy, tsisy gendarme. Polisy ray zao ny tonga nanao intervention namahany io teny efa tsy voavaha satria polisy ray le avaolana amina resaka circulation.
Ary izao hitantsika amin'ny sary izao na ny bisikileta aza tsy nisy lalana no diavana intsony ka tsy maintsy no loaloavina sy no bataina. Fatantika ihany koa ny andreo taxi be satria fotoana tokony navitana fidonana intelo no lany teto Anosizato androany maraina. Ina zany nareo zao sambesy efa tamin'ny zany zao nareo avy teo tamin'ny alina iny avy teo tsy letsika misy tsy lehatsika mihitsy atao dia maty amin'ny moto daholo ny lalana izao amin'ny sivy zao vao mandeha amin'ny sivy sasany amin'ny sivy sasany zao raha mandeha mbola mandeha dia any amin'ny raiky amby folo any ara vao tavoaka ny tetezana amin'izao afizo nareo ny avanga teo efa nijanona teo hatramin'izay tsy letsika misy tonga teny toerana nandamina ny fitohanana ny ben'ny tanàna Anosizato teo amin'ny mandidina ny 7 ora maraina teo. Tamin'ny 7 ora sasany maraina vao nanomboka nisy ny fiara voalohany afaka nietsika teto rehefa nandamina ny polisy maromaro. Niteraka fitohanana lavareny nifikatsoany fifamoivoizana teto Anosizato lalam-pirenena voalohany androany maraina ity. Araka izao hitantsika izao tonga hatraty amin'ny fiantsonana ny taxi brotsy fahasankarana ny filaharan'ny fiara eny tonga hatraty ankady mahoaka mihitsy. Fa tsekena ny fandrebirebena sy ny vahaolana saritsarina satria isika ao anaty krizy lalina hoy ny firaisamoam-pirenena roy manoloana ny fanendrena ny Prime Ministre sy ny ampahany amin'ireo mpikambana ao amin'ny gouvernemanta. Mbola ao anaty ny tontolo feno herisetra sy tsy misy fitoniana no nanaovana ny fanendrenan'ny Prime Ministre hoy izy ireo. Ny fanendrena ireo ministra miaramila ny 7 oktobra 2024 dia mampanay ho fironana amin'ny fitondrana miaramila fa tsy fikatsana fitoniana. Mampatsiahy ny fiarahamonim-pirenena fa ny andraikitry ny folo alinday dia ny miaro ny firenena sy ny tsy fitsabana amin'ny fitondrana ara-politika. Mamitsina Andriambololo misary ny Omega Ranefson. Manoloana ny fanendrenan'ny Général Zaf Samby Rufin Fortuna ho Prime Ministre vaovao sy ireo mpikambana telo amin'ny gouvernemanta amin'sana ny fitandrona ny filaminana dia nilaza ny firaisamonim-pirenena fa endrika fandrebirebena no misy eto amin'ny firenena. Tsy mbola feno ny fepetra tokony rosoana amin'izany ary maneho ny ahehany amin'ny mety ho voka-dratsy ateraka io fanapahan-kevitra io ny firaisamonim-pirenena roy. Mbola ao anaty tontolo feno herisetra sy tsy misy fitoniana no nanaovana ny fanendrenan'ny Prime Ministre ho izy ireo. Ny fanendrena ireo ministra miaramila ny 7 oktobra 2024 dia mampanay ho fironana amin'ny fitondrana miaramila tsy fikatsahana fitoniana. Mampiatsay ny fiarahamonim-pirenena fa ny andraikitry ny folo alinday dia ny miaro ny firenena sy tsy fitsabahana amin'ny fitondrana ara-politika. Ny olana fotra eto amin'ny firenena dia tsy ara-politika fotsiny fa olana ara-tsosialy, ara-toekarena ary ara-pitokisana ihany koa ho izy ireo. Mila fanovana rafitra sy fomba fisainana mba hamerenana ny fitokisana, ny tantan-dalàna ary ny firaisampirenena amin'ny fampandrosoana maharitra. Tsy misy fanendrena azo ekena raha mbola tsy voahajanona ny herisetra atao amin'ny olom-pirenena, tsy omena fahalalana maneho hevitra sy manao hetsika kalamanjanina. Lavindreo fiarahamonim-pirenena marindrano ny vahaolana an-tsarisariny. Nilaza ihany koa izy ireo tao anatin'ny fanambarana nataony ny tsy hanaovana fitaovana antafika ho an'ny tombotsoan'olombitsy, mitaky fiovana feno sy maharitra, manoloana ny tsirariny mitarazoka, ny kolokolo mianaka, ny fanararota-pahefana sy ny tsy maty manota ny fiarahamonim-pirenena. Nanao fitakiana filoham-pirenena ihany koa ny fiarahamonim-pirenena ny amin'ny fampiatoana avy hatrany, ny fampiasana hery famoretana amin'ny hetsika mpilaminana. Takian'izy ireo ny fahamoana avy hatrany ireo tanora sy olom-pirenena voasambotra noho ny fandraisana anjara amin'ny hetsika mpilaminana ary indrindra ny fanajana ny zon'olom-pirenena
Anao fihetsiketsihana Kalamanjana manerana nosy toa Nambozatovy sy ny kianjan'ny 13 Mey raha eto Antananarivo maneho ny fahavononany any koa ny firaisamonim-pirenena amin'ny fifampiresahana sy fikatsahana vahaolana rehefa voahaja ireo fepetra ireo. Fa maro ireo mpiasan'ny fahasalamana manateraka ny asany ka mizotra antsakany sy andavany. Ny fanatanterahana ny asa eny amin'ireo hopitalim-panjakana tahaka ny eny amin'ny HGR raha ny nambarany mpiasan'ny fahasalamana rehetra ahitana ny mpitsabo, ny infirmiera, ny mpampivelona, ny dokotera, ny farmasiana, ny mpandrarà, ny mpitantana, ny mpitsabo nify sy ny teknisiana ara-pahasalamana rehetra. Sofotra ny mitaky sy maneho hevitra ampanajana fa kosa tokony tanterana ao anatin'ny satanfeny sindika ho ny mpiasan'ny fahasalamana rehetra sy andraikitry ny sindika ho izy ireo ny manala olona na mametrakolona. Misy tompona andraikitra mahefa eto amin'ny firenena manala na mametraka na manendry olona fa tsy andraikitry ny sindika izany. Hoy ny mpiasan'ny fahasalamana hatrany milohina ny erisetra atao amin'ny mpiasan'ny fahasalamana izay manao ny asany ary tokony hajaina hatrany ny safidin'ny mpiasa. Hoy izy ireo ireto mpiasan'ny fahasalamana rehetra ireto izay ahitana mpitsabo, infirmiera, mpampivelona, dokotera farmasiana, mpandrarà, mpitantana, dentiste sy teknisiana ara-pahasalamana. Mitaitra izay mikarandrem-bola azy amin'ny sariny Arifitra Kotomanalina. Maro ireo mpiasa amin'ny fahasalamana manatanteraka ny asany ka mizotra tsakany sy andavany fanatanterahana ny asa eny amin'ireo hopitalim-panjakana tahaka ny eny amin'ny HGR. Raha ny nambaran'ny mpiasan'ny fahasalamana rehetra ahitana ny mpitsabo, ny infirmiera, ny mpampivelona, ny dokotera, farmasiana, ny mpandrarà, ny mpitantana, ny dentiste sy ny teknisiana ara-pahasalamana rehetra. Zo fototra ny mitaky sy maneho hevitra mpanajana fa kosa ny tokony tanterahana ao anatin'ny satan'ny feny sindika ho ny mpiasan'ny fahasalamana rehetra tsy andraikitry ny sindika ho izy ireo no manala olona na mametrakolona. Misy tompona andraikitra mahefa eto amin'ny firenena manala na mametraka na manendry olona fa tsy andraikitry ny sindika izany ho ny mpiasan'ny fahasalamana. Milohina ny herisetra atao amin'ny mpiasan'ny fahasalamana izay manao ny asany ary tokony hajaina hatrany. Ny safidin'ny mpiasa ireo mpiasan'ny fahasalamana rehetra ahitana ny mpitsabo, ny infirmiera, ny mpampivelona, ny dokotera farmasiana, ny mpandrarà, ny mpitantana, ny dentiste sy ny teknisiana ara-pahasalamana rehetra. Zo fototra ny mitaky sy maneho hevitra mpanajana fa kosa araka ny satan'ny fian'ny sindika dia miaro ny zon'ny mpiasa sy manelanelana ny mpitantana sy ny mpiasa. Tsy andrakitry ny sindika ny mangataka fanisoran'olona na fametrahan'olona fa misy tompondraikitra mahefa eto amin'ny firenena manatanteraka izany ary hajaina sy toavina izany. Tsy fitadiava-tseza na fiarovana seza na fitadiavana tompontso manokana ny sindika. Tokony avahana tsara ny vie personnelle fiainana mitokana sy ny vie professionnelle fiainana arak'asa. Milohanay ny herisetra toa amin'ny mpiasan'ny fahasalamana izay manao ny asany. Toerinay ny fanenjehana ny mpiasan'ny fahasalamana no ny hevitra tsy mitovy. Tsy fitaovana fanadiovana tena sy fanafinan-dratsy akory ny sindika. Ny sehatra ny fahasalamana dia sehatra mitaky fatokisana, fitoniana ary fiara-miasa amin'ny rehetra. Nanao fanambarana teny amin'ny HGR androany ireo mpiasan'ny fahasalamana rehetra ahitana ny mpitsabo, ny infirmiera, ny mpampivelona, ny dokotera farmasiana, ny mpandrarà, ny mpitantana, ny dentiste sy ny teknisiana ara-pahasalamana rehetra. Anontsika ny fampiram-baovao ary ireo vaovao tapatapany. Nidina an-dalambe ny androany maraina teo ireo sendikany mpanabe izay mitaky fisondrota-karama sy recrutement ny mpampianatra FRAM ary ny iakaran'ny logement ho 3 hetsy ariary ny farany ambany. Fanampy nitsangana eto ahafahanareo mijoro tsetsaky sy lelaka regny ka hoe anao mouvement ka azo place zao tsy zay ny tolona recrutement vilagny ENF reo tokony prioriser avao koa fa magnaraka ho azy egny KRNF ENF la ENF reo mijano iaby tsy mianatra anatsika iaby mitantany tole aby iny subvention tsy amina ino aby ny mpampianatra vilagny zao ino koa fa trano 14 000 ariary zany ohatry eraky Madagasikara zany minimum taketsika ito 300 000 ariary. Toy izany koa ireo mpianatra eny amin'ny universitény Maninday nanohy ny fitakin'izy ireo ary mitaky ny amoahana ireo namany no sady mpampianatra voatazona tamin'ny talata lasa teo iny. Fa mitaky zahay namanay izay nalany mpitandro filaminana tamin'ny talata teo de Jasmin rahalahy niriky tsara Jasmin
izay nalanareo mpitandro filaminana izay nataonareo sesitany mangataka izahay amin'ny mahampianatsy ny géographie AGM2 dia mijoro zahay mpianatsy manome karankotera zahay mety hafana amin'izay ny grevy izay amianay izay baka amin'ny université de antony nahatonga azy nanao ny nisamborandreo azy io zany mahakasika an'izao publication nalefany tamin'ny Facebook ao resaky mpampianatsy sy fitomboan-karama zao dia eo ny koa ankoatsin'izay mahakasika an'izao mpianatsy tsy misy recrutement en plus n'izay le mpampianatsy tsy misy fitomboan-karama fa eo avao hatramin'izay igny nataony nahodako publication nanamborandreo azy ka eto lahy zaho mitaky ny fiboahany valiko ao ny anako iaho malay mianatsy fanao papa eo zay vo mianatsy raho ka mba miangavy lahy an-tagnandroa ampolionareo reke tsy raha olonangalatsy igny io ka samborinareo tsy raha misy faute erreur fa fitaky azotiny ty nataony amin'izao ny Facebook zao ao. Etsy andany dia manameloka ireo izay nanao fanambarana izay hamerina hianatra amin'izay ireo mpianatra fa manao tohitsinitsinina ny tolona izay ataony vahoaka malagasy. Eto zany zahay dia miresaka aminareo ray aman-dreny ara-poko satria laha namakilay ny zanakitsika eny aman-day dia tsy misy tsy ho fokotsika ary tsy misy tsy ho anakitsika ny anatin'ireo mpianatsireo ao ka manino tsika androany manao fanambarana nefa tsika mampianatra anakitsika reo manao fanambarana mikontra ny raha tany mpianatsireo tsy ekeny tsika zany torokolay torokobaba heverinay fa fahavalo ny mpianatra ary fahavalo anakireo na mpianaryreo ho an'izay manao fanambarana ka tsy manenty ty maharary ireo torokolay sy torokovava miresaka an'izay zay satria lahadrala zao amiananareo vaza zay ty mahalaza azy manao fanambarana nareo etiany hoeroa sanareo mahasaky miozona mandranahary fa tsy nahazo dala. Mitsipaka ny filazanareo mpanao fihetsiketsehana avy ao amin'ny draine atsimo andrefana izay milaza fa mitokona ary tsy handray asa ny fikambanam-be ny mpanabe ato amin'ny faritra atsimo andrefana. Nilaza ny filohan'ny fikambanam-be ny mpanabe ato amin'ny faritra atsimo andrefana fa tsy miditra amin'ny fanonganam-panjakana ny fikambanana. Tsy paiko etona ny filazana fa fikambanam-be dia isan'ireo mitokona tsy hiasa tsy hianatra manoloana an'izao toe-draraha eto amin'ny firenena izao. Ny fikambanam-be ny mpanabe atsimo andrefana dia manana ny taratasy ara-panjakana na récépissé zay mitondra ny numéro 13 bar 2019-mid bar DPI 2 bar préfectulière bar districtulière 1 bar ASS tamin'ny 2 febroary 2024. Zay ny taratasy mampijoro ara-dalàna ny fikambanam-be ny mpanabe ato anatiny faritra atsimo andrefana. Nohon' zany dia manao an'izao fanambarana manaraka izao izahay amma fikambanana amma rafitra syndikaly dia ny fitakiana zay atao momba ny tombotsoan'ny mpampianatra aminay dia manao tolo-kevitra izahay zay omena sy haroso ny fitondram-panjakana zay mijoro eo ary zany tolo-kevitra zany dia hanangananay komision manokana avy aty amin'ny faritra atsimo andrefana ka hoentina miakatra any Tananarivo any amin'ny nasionaly mba hamahana ny olana marary anay mpanabe tao anatiny faritra atsimo andrefana. Izany anefa tsy midika fa tsy miasa fa manohy ny asa andavanandro izahay manohy ny asa mampiasa mpanjakana izahay satria masina loatra ny asa fanabeazana. Koa nohon' zany dia tsy miditra amin'ny resaka fanongana mpanjakana ny fikambanam-be ny mpanabe ny syndicat atao anatiny faritra atsimo andrefana fa ny raha syndikaly no ahafahanay miteny sy mangataka ireo tombotsoa tokony ho azo ny mpanabe atao anatin'ny faritra atsimo andrefana. Nanome roa amby fitopolo ora ho an'ny tompona andraikitra eto Ambatondrazaka mahakasika ny fijerena manokana ny fikarakarana ny foto-drafitrasa ampambolena toy ny lakandrano sy ny fefilo ao amin'ny lemaka PC15 Valemariana ireo tantsaha androany. Nambaran'izy ireo fa potika tanteraka ireo fefilo sy lakandrano ireo ary tsy misy vahaolana maharitra atao amin'izy ireo. Ity lemaka ity isan'ny midadasika indrindra ato amin'ny distrika Ambatondrazaka nefa tsy zarizary ny fambolena noho ny fampitehan'ireo foto-drafitrasa ireo. Zahay tantsaha ato amin'ny PC15 Valemariana mail 1 2 3 indrindra ato an-Dranomangatsiaka
dia mitaray aminareo mpitondra fanjakana mafy dia mafy mihitsy satria marary anay ty diky tapaka eto amin'ity tanimbarina eto amin'izany voalaza zany ka noho izany dia mangataka anareo mpitondra fanjakana zay amin'ny zavatra tena maika dia maika mihitsy atao herinandro farafahelana mba tokony ho isy nareo mpitondra fanjakana zany tonga eto hijeraka aikin'ity zavatra mahazo anay ety fa tena marary mafy anay tantsaha mihitsy ty zavatra simba eto ty ka noho izany dia milaza aminareo zahay ka indrindra manaraka izany rehefa tsy tonga anareo fanjakana zany dia hiakatra any amin'ny bureau zay tsisy atakandro mihitsy 3 andro ihany ra ela indrindra dia efa tsy maintsy hiakatra any zay tantsaha rehetra ao anatin'izay fikambahana voalaza eo ambony zay fa miavitsy ireo mpandeha any amin'ny faritra amin'izao manoloana ny toetra rampotsanga eto amin'ny firenena hoy ireo mpitatitra miaina ihany koa nisan'ireo fiara izay miainga any amin'ny faritra tsirairay efa herinandro mahery izao ao anaty ny fahasahiranana ireo mpitatitra manoloana ny zavamisy satria betsaka ihany koa ireo fanafoana nataon'ireo mpampanofa fiara mitatra izay sy bela randramazava sy fetrandriamananjara tsy tahaka ny teo aloha intsony ny isan'ireo olona nifamezivezy sy tonga teto amin'ity toby fiantsonana eto andrefana Ambojanarety nienatra any amin'ny valopolo isan-jato ireo mpandeha manoloana ny olana sy krizy izay ianana amin'izao vakina fotsiny amin'ny teny tanora aloha zany fetraikany amin'izao satria tanenony valopolo isan-jato any zany ny tena fienan'ny mpandeha indrindra ho amin'ny zotra régional ny tena gravy fa ny nasionaly zany mba azoazo ihany isaky mahazatra zany hoe misy fiara zato ohatra miasa dia 20 amin'ireo sisa azony ampiasaina satria mitombo ilay fandaniana amin'ny indemnité amin'ny mpamily dia voatery tsy maintsy hajanona dia fandimby arak'izay ny fomba fampiasana azy zany mandra-pahisan'izay zavatra mitranga manaraka zany fijerina azy misy fitombony kely ny mpandeha sy ny mpandefa entana io zany miankina ny any amin'ny ville any ihany mahatonga an'izay fa fahalalana azy fotsiny zany dia efa somary manomboka mangingina tsaika le grève ve manomboka mangingina sa ny olona amin'izay efa zatra n'le izy dia lasa efa tsy matahotra intsony matetiky zany zay dia mbola miasa foana mbola olana goavana ihany koa ny lalana izay tena potehana amin'izao fa tsy amboarina akory hoy ny mpitantitra indrindra amin'ny lalam-pirenena fa fito naniry ny eo amin'ny filohan'ny publika ireo mpitantitra mba hitondrana ny etaeta saingy tsy voantso izy ireo mihitsy ny teny fa zay tsisy ny teny mba mitondra ny etaetanay sy ny alahelonay indrindra maharainanay mpitantitra fa tena maharary ny mpitantitra amin'izao tena maharary satria fanjakana zany hatreto aloha tsy marisarisa amin'ny resaka fitaterana ny fanampianan'ireo mpitantitra ireo dia tokony mba hojerena manokana satria ny fitaterana ny tena lalan-dramamelona n'ity Madagasikara ity manko dia zay mahatonga anay hoe tokony mba asiana ihany ny fijerenan'ireto mpitantitra ireo fa tena mizaka ny tserany ihany izy indrindra amin'izao faratsiny lalan'izao aloha zany dia mamotika ny ankabeazana manay mpitantitra aloha zany tena hita tena fahatiatoko anay mihitsy satria efa betsaka izay ny fampilazana sy ny fampivoriana ao amin'ny tompona andraikitra izay hoe sao dia izay mba tokony amboarina ihany aloha no potehana fa teto zany dia mbola mitohy ihany rehefa mitehana nefa ny fanamboarana tena ambany be ny fomba fiasana ao anatin'ny fahasahiranana ireo mpitantitra manoloana ny zavamisy satria betsaka ihany koa ireo fanafoana nataon'ireo mampanofa fiara mbola manohy ny asatrana nefa ireo mpitantitra na ny entana izany na ny fivezivezen'ny olona fa makasika ny fihetsiketsehana eny Kianja amin'izao fotoana izao no nopana ny fanohan-kevitra ireo mpaneo hevitra ao anatin'ny fandaharana demokrasia mivantana ao monjam-peo ny zateboka roa ny maraina teo rahantsika izay sombony izay demokrasia mivantana fandaharana mivantana amin'ny radio plus 100.2 FM isanandro amin'ny sivora sy sasany maraina madamo Fafa avy any Ambohimanarina dia nilaza fa ny fahendrenana no zava-dehibe ho antsika malagasy fa fitadiavana tombontsoa ny mpanao politika. Mba mpanao hevitra ho an'ny vahoaka malagasy izy zany mitondra eo dia mitady ny tombontsoa any daholo ireo olona ireo fa ny vahoaka malagasy zany dia ny fahendrena zany ny zava-dehibe. Korotana ireo zany manakorotana saina fotsiny ireo olona ireo fa rehefa tonga ny fanjakana ireo dia mipetaka sy mangery. Demokrasia mivantana. Efa simby Madagasikara, efa may Madagasikara, tsy misy fanantenana ho an'ny taranaka.
hoy Naive John avy any Tsilazana. Zay zany le zavatra fahavazana amin'izao fotoana izao hoe tsy fanajana intsony. Gaga zany terisarika ny sainy rehetrarehetra mahay Madagasikara Madagasikara ny doratika fa tsy ny fananana fiana fa efa Madagasikara manomboka atika amin'izao. Satria ina no atenay afikelinay amin'izao any amin'ny 50 na 2000 tsy fantako azy. Zay moa fa lasa korazana amin'izany. Tsy fantako tsony le zany fa zao hitondra eo mbola tsy vaky kory ny angeny sambo e. Dia efa mipotra daholo hoe za kapiteny, za te hitondra, vaina ny rafitra vaina. Demokrasia mivantana. Raha leva avetsy ambato mitsangana dia nilaza fa tsy nisy zavatra miabo teo amin'ny firenena ny fitokonana fa fahampitehana no hita. Mifantanina mipetraka hatramin'izao mitondra zavatra miabo ho atsika ve. Ilay tolona tamin'ny 72, tolona ataoko mbola ataoko hoe tolona tamin'ny 92, 2002 ary 2009 fa ohatrany mifantanina mipetraka anisany afaka mamaky azy. Fampitehana no tsapako sy hitako ary anisany nandray anjara tamin'ireny dia manenina tongotra tanana fa mifona ho atsika rehetra fa anisany mba lohalohan'ny teny fitokonana teny tsy hanao leo zava-tsoa le izy fanapotehana Madagasikara fa efa tsy mety raha ohatra ka hitady hevitra hanapotehana ny sasany ny fitadiavan'ny sasany. Demokrasia mivantana. Fandarana mivantana amin'ny Radio Plus 100.2 FM. Isanandro amin'ny sivy sy sasany maraina. Amin'ny pejiny fanatanjahantena kosa indray resy Barea ny Madagasikara tamin'ny isa 2 no iray ny Comore tamin'ny andro fahasivy amin'ny fifanitsanana amin'ny fiadiana ny tompon-daka eran-tany ny 24 tany Abidjan tao anatin'ny orambeno nanatanterahana ny lalao omaly arivo. Manamafy ny malaharana faharoa ao amin'ny vondrona voalohany amin'ny fiatrehana ny fifandonana farany amin'ny Mali ity vokatra omaly ity ho ny filohan'ny Federasiona Malagasy ny bola kitra Alfred Randre manampisoa mitatra izay sy Belarandre Mazava. Natafiditra bola voalohany Barea teo amin'ny minitra faraka 10, bola nampidiriny Clément Couturier. Nateo aza ny fanafiana CC nataony Comoriana notariny Selemani dia nitazona ny tombontsoany hatrany Malagasy hatramin'ny fizarapotona voalohany. Ifandraisana io tamin'ny andro fahasivy amin'ny fantsana afrikana amin'ny fiadiana tompon-daka eran-tany 24 no mitazona Madagasikara eo amin'ny laharana faharoa amin'ny vondrona amin'ny isa 7 ka mbola velona ny fanantenana amin'ny fifantsana manaraka ho ny filohan'ny FMF. Be ny match izay efa nataontsika tany aloha tany fa androany zany mampafantatra anareo hoe première victoire antsika teto Côte d'Ivoire tamin'ity match izay nataontsika androany ity dia mino fa itoy foana ny fandresentsika raha ny bilan tsika aloha hatramin'izao andeha meilleur deuxième tsika zany hoe ao anatin'le faharoatsika izay ifaninana indray ao anatin'le 4 pays izay tafiakatra. Dia eo indray tsika mahita hoe raha mandeha ny tirage ka mbola aty Côte d'Ivoire dia mino zay fa eona amintsika rehetrarehetra indray ary aneo fahavononana foana tsika rehetrarehetra. Fédération Malagasy ny football no isorana anareo rehetrarehetra taty Côte d'Ivoire taty Abidjan fa tena nafinaritra be ny fanentana anareo dia ometsika bravo ny spectateur rehetra taty fa tena tsara be ny zavatra. Ho an'ny vondrona nahazo ny laharana fahatelo i Mali tamin'ny andreseny any Tchad raha nandavy ny Centrafrika kosa i Ghana izay mpitarika tsy azo adikevitra amin'ny isa 20, efa tafita hiatrika ny fiadiana ny tompon-daka eran-tany 24 ny Black Stars na dia resy tamin'ny Comore teo amin'ny andro farany aza. Ifanandrina amin'ny Mali ny Barea ny alahady 12 oktobra ho avy izao. Fa eo amin'izay baolina kitra izay hatrany saingy ny fandarana ndaondaka eto amin'ny TV Plus Madagasikara ny Zomakoha sy ny OCM ary ny JB sy ny Jay Société indray no lalao baolina kitra raha itsika ao anatin'izay fifananana ndaondaka andiany fahatelo izay efa ao anatin'ny dingana fahenina amby folondarana moa zany zao ny fifananana foot 7 interentreprise izay nikarakarainy TV Plus Madagasikara raha itsika izany aoriny ny fampalalam-baovao raha ny fanazavana. Andao andaka andiany fahatelo
lalao roa ao anatin'ny tinganam-pahena be folon-dalana indray no arahanao toy ny mahazatra ao aoriana ny fampahalalam-baovao dia ny andao an-daka izany. Ny fifanandrina ny ekipan'ny orinasa ny Sobakoa sy zareo avy ao amin'ny OCM. Akora aloha ny gardien dehibe dia lasa tonga dia lavalava be aty amin'ny ilany ankavanana aty dia pas tsara be mihitsy fa mbola te ankeo voatolarana fahaefatra ho an'ny zareo OCM nanakana izany dia corner dia ahoana mafiditra ao anatiny ao dia lasa numéro 4 numéro 6 fampiadiady baolina ao sisy ninina tsara sans sortie dia gardien izany. Tsy nisy nitokantrano faramony rotota dia ny farana tamin'ny tir au but ny lalao. Mbola ao ihany koa nefa ny lalao ny fandonan'ny JB Madagascar sy ny orinasa Jay Société. Dia efa lasa aloha ny centre teo efa tonga taty aloha taty ny baolina miaraka amin'ny reto JB ireto dia misy baolina ny aloha any aloha fanafiana ho an'ny JB saingy rahavany zareo Société Jay zany dia misy tolotra tsinety tao dia lasa ary amin'ny sisiny ary ahoana misy fanoanana tsinety. Samy nanao izay ho hafa ny ekipa roa ary dia nivoaka mpandresy tao anatin'izany ny JB Madagascar. Entanina trano ary sika mpanaraka, ny mpijery, ny mpanohana tsy ho tapaka ao anatin'ny fandaharana andao an-daka sy ny fandaharana rehetra eto amin'ny TV+ Madagascar. Andao an-daka andiany fahatelo. Horaintsika ry izao ny voambolana. Ny voambolana izarana milaza sy mampiasa amin'ity andro an'ity manombika. Ny hoe manombika dia azo avy amin'ny fototeny hoe ombika. Ny dikany dia hoe fanangonana sombitsombiny na potipotiny amin'ny vataben-javatra iray. Saingy amin'ny endriny tsy dia tsara na koa fanararotana kely no ampiasaina ilay voambolana. Amin'ny teny frantsay ny andikana azy dia hoe ramasser des miettes na koa hoe amasser des petits morceaux. Voambolana iray azo izarana milaza sy mampiasa ohatra rehefa amin'ny teny malagasy ao anatin'ny teo-bolana manaraka ity. Tenenina toalo izany, avela manombika koa, na koa mitovy amin'izay ihany. Tenenin-dava toala, avela manombika koa. Hoentiny ilazana zaza na olona sarotra hoentina. Hitantsika ihany koa voambolana io ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity rehefa amin'ny teny malagasy. Raha zoina toa manombika ihany satria mbola tanàna valo no azona ny onjam-peo 100.4 FM. Saingy efa misy ny web radio Zeno FM sy ny Akajy Mirindra ary zanabolana amin'ny alalan'ny parabole ka azo lazaina fa efa maneran-tany ny Radio Plus na koa hoe aza manombika sahala amin'ny hoe tia kely anareo ray aman-dreny fa tahafy ny sombina anareo zany karaza-toetra zany. Rehefa izay ary no fantatsika dia azontsika izarana milasy ity voambolana hoe manombika ity rehefa amin'ny teny malagasy izay midika hoe manangona potipotiny araka ny tokony ampiasana azy. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana ny mafy azy. TV+ Madagascar. Zakotsika ijery ny Euraoe. Esmia Innovation, c'est un écosystème d'apprentissage, des infrastructures à la hauteur de vos rêves, des espaces conçus pour créer, tester, grandir. Embrace change. Sini. Bijouterie ravaka mividy volamena, manao ny asa rehetra momba ny volamena sy volafotsy. Magasin nouveauté Beorisk Box 3, Antanarena ambany pharmacie Pergola. Sini. Wow, Choco! Produit sucré, Choco Burst, Cornflakes Nature. Quel sera votre préféré? Fabriqué avec fierté à Madagascar. NutriFood, mangez bien, mangez sain. Sini. Orange, Ewanilano. Nolchawana. Moteur, action. Piqué l'autre en bolan d'or mayan, hein? Voilà ça rappelle voyou. On a mis un nom. C'est pas tiré notre tour ton atem. Fait octolka. Ça va bola tsara? Eh. Tsika farafarana mbola midy. Ty zany Otrina zany tena vidiny. Fa ny vatany iny afaka misolosolo. Otrina tena vidiny. Ka zaiko. Zay fanteneniko anao zay. 300 millions FMC zay. 60 millions d'ariary zany zay tena vidiny.
tena sarotsaratra ihany ny ahitana an'izany a satria le tany izy le nijerevako teo a mbola tena bebe devoir ihany izy taratasy ngereto hoe ana mihitsy le camion fa zay tena anaovana vidiny rangahy atao tena zay ka tena 450 io 90 millions d'ariary io fa tena no hoe ianao mba hoe efa mifankafantatra zany tsika dia nalatsako am'izay le fitiavako anao a fa ianao tena nahazo taolana ianao tam'ity fa tena fitiavako anao dia tonga dia tena 20 millions d'ariary 100 millions de francs tiako dia alaiko izy dia tonga dia metiko izy tonga zany tonga dia velona afaka metina tonga dia velona io afaka entina 20 millions d'ariary 100 millions zay izy tonga dia payeko zao 300 eo amin'ny vidiny zay izy mbola be devoir be mbola misy kitihana be dehibe io le pneu zao efa manomboka ohatrany efa hafahafa le tsiriny ty aloha ty mbola sava be fa le tsiriny tsy maintsy mbola hividy an'io a dia mbola anao ndray manontolo amin'ny zavatra rehetra io a dia roapolo tapitry izy ave menao io 20 millions d'ariary 125 izy 25 millions d'ariary zay ny farany zao raha misy zavatra ratsy be nge ty anao ty fa za tsy tenao tsy fa zary avy zany mankatolany za misirany to mihitsy ny azako ratsy be ahoana tsy efa tsy izy ty sendrany tolany nareko fa maninona natao sisindra lomany ty soratra ty fotsiny maninona natao an'izany le zavatra olona fa ianao kosa ve rangaha miady varotra tomobile camion fiara camion nge le zavatra resahany eto ka tengera hoe 300 millions ve dia edinao varotra fa tengera sanatrika sy mba atao amidiko amin'ny kilaosy izy io alefa io bypass ery jere zambara tsy fitiavako anao zany oko zao raha misy 125 oko zao apilina daroly reto taratasy reto fa nora matsara zany taratasy taratasy io misoratra aminarafataona carte grise moteur sava be fa raha ohatra ianao ka tsy hividy a dia ndao mendalana ianao misokatra le vavahady fa aza atao an'izany le tan'olo 300 millions hoe vidiny le izy dia edinao varotra 100 millions na dia inona ary 125 millions dia avy eo hoe ataoko fatapera aza raha tsy noatra zany zavatra olona rehefa tsy hividy ianao fa tsy vidy ange zava mba miady varatra fa zako mbola isy ka rehefa miady varatra dia miady varatra zany ka rehefa miady varatra dia atao am'le tokony ho izy fa tsy any ambaniny atsasa bidin'le izy nge zany tsy zavatra tenenao zany zay 300 dia raha ohatra ianao vidy a ok raha tsy vidy ianao a dia amindalana aza ratsina ny fananan'ny hafa rehefa misy tsy fifanarahana varotra tsiraikitra tsy maharatsy fihavanana coupé dans la boîte zay no metrahako ny veloma amintsika rehetra ny tokantrano hitondra ny songadina kosa Elizay Amana ity indrayra ny songadina hoentina aminao amin'ity anio ity volam-panjakana avokoa no hiantona ny sakafon'ireo voafonja izay mahatratra raika amin'ny 500 sy 3 alina manerana ny Madagasikara. Antaonina ny isan-kerinandro ny sakafo omena azy ireo ary antohana jiro sy rano. Tsy ahitana tamberina nefa ireo voafonja ireo fa mipetra-potsiny hoy ny eo anivon'ny fandrarany fonja. Manana finiavana moa ny eo anivon'ny fandrarany fonja ny hitrandrana tombotsoa amin'ireo voafonja ireo no tsindrin'izy ireo manokana tamin'izany ny lafiny fahavitantena ara-tsakafo. Voafetra nefa ny fahefana sy ny fanapahan-kevitra afaka raisin'izy ireo amin'ny maharafitra mifampitohy amin'ny ministera ny fitsarana azy ireo. Fotoan'izao anombezana azy ireo ny sekretera-panjakana miadidy ny fandrarany fonja raha nambaran'ny sendika voafehy ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity moa ny zava-misy iaina ny eo anivon'ny fandrarany fonja sy ny antony fitakian'izy ireo. Mahatratra raika amin'ny 500 sy 3 alina ny isan'ireo voafonja manerana ny Madagasikara amin'izao. Volam-panjakana avokoa no hiantohana ny famatsiana sakafo, jiro sy rano ireo voafonja 3 alina mahery ireo. Amin'ny mantaonana isan-kerinandro ny sakafo omena ireo voafonja ireo. Tsy misy nefa nitamberina azy fa mipetra-potsiny fotsiny izy ireo. Manana finiavana ny trandraka ny fandraisana andraikitry n'ireo voafonja ireo ho tombontsoan'ny firenena ny avy eo anivon'ny fandrarana ny fonja. Anisan'izany mahakasika ny lafiny fahavitantena ara-tsakafo. Mitady fisokafana amin'ny sehatra maro samihafa izany hoy ny eo anivon'ny sendika ny mpandrarany fonja. Tsy afaka mivelatra kokoa anefa izy ireo raha tsy mahaleo tena amin'ny lafiny fitantanana sy fanapahan-kevitra raha ny nambaran'izy ireo. Izay mpandrarany fonja nefa manana zay vision zay mba exploiten'izy ireny. Ny ahafahana exploiten'izy ireo tsy maintsy tokony aleo tena aloha zahay ahafahana velatra amin'izay fotoana zay ahafahana exploiten'ireo fonja ho tombontsoan'ny firenena hamokatra
araka an'izay irahirahan'ny mpanao politika sy mpitondra hatramin'izay foana hoe fahaleovan-tena ara-tsakafo manana zay tanjona zay zahay mitondra anjara boriko ny firenena hanampy ny mpitondra iarahantsika mahita koa ireo kominy manerana ny nosy indrindra ireo kominy reny viparitany mitaraina amin'ilay fantaovan-karama ireo mpiasa eo amin'ilay mpitatitra fako eto tandefa rahantsika mahita hoe samva izay mpandrarany fonja afaka miara-miasa amin'ireny kominy reny tsy voatery hanao investissement be ny kominy hanadio tanàna fa izay manana main-d'œuvre afaka iara-miasa amin'izareo. Fotoana arak'izany izao ny tokony hametrahana ny sekretera-panjakana miadidy ny fandraharana ny fonja raha nambarany sindika ny mpandraharany fonja tamin'ny taona 2019 moa no efa teraka ny sekretera-panjakana miadidy ny fandraharana ny fonja saingy tsy hita intsony taty aoriana rehefa nisy fanendrena mpiasa-panjakana. Saika amerina izany ihany koa ny filohan'ny radiola tamin'ny fotoana tetezamita ny taona 2020 rehefa nitaka izany ny teo anivo ny fandraharana ny fonja saingy tsy tanteraka indray raha ny fanazavan'ny teknisiany eo anivo ny fandraharana fonja. Ahoana moa zany nangataka zay firy tao maty zay nangatana ny amandement atao hoe 95/10 zay everina fefalany andro zany fanaon'ny olona ne zany novakina izy tsy mifanaraka tsony amin'ny zavatra misy ankehitriny zany 95/10 zany nanomboka 2009 zay nanao projet d'amendement an'izany texte zany mandraky ny androany tsy mety mandalo any amin'ny primature ary tsy mety mandalo any amin'ny assemblée nationale zany texte zany nefa io no ahafahanay mandrindra ny fiasanay nangataka izahay an'izany atao hoe CAP zany zo resantsika zao firy taona nangatana zany fa tsy mahazo zahay satria ny antony tsy niavana foana le fandraharana fonja. Ahoana moa no eritreretanao fa hoe ianao ny asa nandritra ny firy taona ny avancementanao tsy atao. Inspecteur généraux firy zahay ny tokony hiakatreo fa tsy omena zany zavatra zany satria tsy fantatra hoe inona ny antony voasazy ve zahay hatramin'ny tale généralinay mialatsena madame DG fa voatery ho tenena ianao satria ianao no numéro 1 mitondra anay amin'izao na io graduetenao io mba hahafahan'ny administration hipetraka tsara zany commandement zany tsy tokony ho kitana roa intsony satria izy tsika dia samy mahalala fa nahazo avancement ara-dalàna. Inona nanaovana gel ny avancement ny mpiasa ny texte nefa dia manan-kely fa tokony hiakatra amin'ny alalan'ny avancement ny olona rehefa tsy voasazy ary texte manan-kely zany. Rafitra roa lehibe no anatin'ny ministera ny fitsarana izay mavesatra ny fandrindrana izany hoy hatrany ny sendika Anka Lasankilabao ny fandraharana ny fonja tsy mifandraika amin'ny zava-misy eny anivon'ny fonja ihany koa ny fanapahan-kevitra raisin'ny ministera pia hoy hatrany ny fanazavana. Le olona mitondra anay zany tsy dia en bonne connaissance amin'le tontolon'ny corps izay misy anay dia rehefa tonga eo amin'le toerana izy dia mihevitra hoe zany no ministre dia matetika le décision raisiny tsy mifandraika akory amin'ny tena réalité misy amin'ny corps de l'administration pénitentiaire dia izay zavatra zay zany miteraka olana goavana be dia mba sisiny zay zavatra zay tsony dia mangataka ny sekretera-panjakana io zahay Anisan'ny notsindrin'ny filohan'ny sendika hafoana ny kolikoly eny anivon'ny fandraharana fonja ihany koa moa ny fametrahana ity sekretera-panjakana ity. Ny anay mpandraharana fonja dia tsotra omeo anay io sekretariat d'État io fa mino marimarina nareo fa raha vao tafapetraka daholo ny rafitra momban'io dia foanao azy io kolikoly ety amin'ny fonja. Tena mino an'izany ary za président syndicat zao dia mbola manome toky anareo namana mpiara-mitolona koa fa tsy manana eritreritra na dia iray azy hipetraka amin'ny toerana io fa adidy masina ny atao amin'ny mahatarika syndikaly. Izay tompolaizy tompoko vavy mamaragna efa mbola lambaovao tamin'ity hariva ty misaotra anareo sy nisaraka taminay hatramin'ny farany. Veloma tompoko.